أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنتنما نتن أرابا وانتكريتا panaraka tsy tapaka an'izao émission islamique spéciale ramadany izao raha lasana bavy atao anaty finoana islam efa nanomboka omaly ny fifehezana amin'ny volana ramadan ary mino ny tenako fa efa ao anatin'ny fifehezana ny mpino islam rehetra manerana an'izao tontolo izao fantainina mipetraka hoe mba inona ary izany tombotsoa ny volana ramadany izany, inona ny zava-tsy noentiny eo amin'ny fiainam-pino islam ety ambony tany ary ny zava-tsy hoentiny amin'ny fiainan'ireo mpino islamo any ankoatra. Raha lasana bavy anatin'ny finoana islam, tombo Allah rehefa nandidy ny zavatra anankiray dia tsy maintsy misy tombotsoa ho antsika mpino islam izany, ary rehefa nandrara ny zavatra anankiray ihany koa izy dia misy zavatra ratsy izay mety mahazo ny mpino islam matondra rany tompo Allah izany zavatra anankiray izany. Ka raha ny finoana islam nandidy antsika ife ao anatin'ny volana ramadan, zay teneniny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam mazava tsara amin'ny hadisy manao hoe raha fantatry ny mpino islam ny fahasoavany izany volana ramadan izany tonga mitsidika azy isan-taona dia niriny fatratra ho ramadany ny fiainany iray manontolo na ao anatin'izany volana ramadany izany. Ataontsika hiaraka amin'ity tatitra izay noentiny Abu Huraira radiyallahu anhu, niteny izy amin'ny hadisy manao hoe lamma hadara ramadan, rehefa tonga eo anatrehany eo izy ny volana ramadan dia tsy mitsahatra impaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny manao hoe qad ja'akum ramadan, efa tonga eo anatrehanareo izany volana ramadany izany, shahrun mubarakun, io volana ramadan io dia volana feno hasoavana, iftarada Allahu alaikum siyamahu, nodidiny tombo Allah subhanahu wa ta'ala eo amin'ny fiainanareo ny fanaovana fifehezana mandritra n'izany volana ramadan izany. Ary io fahasoavana volana ramadan dia niteneniny amin'ny hadisy manao hoe tuftahu fihi abwabul janna, sokafan'ny tombo Allah subhanahu wa ta'ala amin'io volana ramadan io ny varavaran'ny paradisa rehetra izay miisa 7, watughlaqu fihi abwabul jahim, ary ireo varavaran'ny afobe miisa 7 dia nakatony tompo Allah subhanahu wa ta'ala, ary ireo devoly na ireo shaitan, ireo jin manelingelina ny mpino islam amin'ny fanatanterahana ny fanompona amin'ny fankatoavany Allah dia nafatotry Allah subhanahu wa ta'ala avokoa izany mandritra ny volana ramadan. Zany no valsoa na tombotsoa an'izany volana eo anatrehantsika. Ny varavaran'ny lanitra misokatra, ny varavaran'ny afobe mikatona, ny shaitan dia voafatotra. Tsy tombotsoa lehibe ve zany? Tsy fanararaotra andeha anompany Allah subhanahu wa ta'ala ve zany? Ary amin'ny volana ramadan ihany koa dia anniversaire lehibe tamin'ny fidinany zany boky masina al-Qur'an al-Karim zany, satria ny boky masina al-Qur'an al-Karim dia nidina tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana ramadan tao amin'ny tendrombohitra Jabal an-Nur ary ao amin'ny lavabato Hira, rehefa mpaminany sallallahu alaihi wasallam nanompany Allah subhanahu wa ta'ala tamin'ny alalan'ny fieritreretana sy fandiniana an'ireo zavaboary dia tonga teo aminy i Jibril alaihi salam, efa fantantsika rehetra ny tantarany izany. Ary fiporofoiny Allah subhanahu wa ta'ala izany ao anatin'ny boky masina al-Qur'an al-Karim ka niteny izy manao hoe shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Volana ramadan dia ilay volana nampidinana ny boky masina al-Qur'an al-Karim ho taridalana, ho sorodalana ho an'ny zanak'olombelona ety ambony tany, ary izy dia porofo miharihary manavaka ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny fiainan'ireo zanak'olombelona. Ka ny volana ramadan anisan'ny fahasoavana lehibe dia io no volana nampidinany Allah ilay lalam-panorenana n'ireo mpino islamo ireo ny lalam-panorenana dia ny boky masina al-Qur'an al-Karim izany. Andaontsika hijery ity tatitra izay noentiny Abu Huraira ka niteny izy manao hoe qala Allahu azza wa jalla,
ity teny ity dia voarakitra ao amin'ny hadith al-qudsi zany hoe tompo Allah subhanahu wa ta'ala mihitsy no miteny mivantana amin'ny ity hadith al-qudsi ity ka miteny izy manao hoe kullu amal ibn adam lahu illa as-sawm ny asa soa rehetra ny fanompona rehetra zay ataon'ny taranaka Adama dia azy avokoa afa-tsy ny fifehezana fa innahu li wa ana ajihi bihi ary io izy ny fifehezana na zany hoe ny asa soa rehetra amin'ny fanompona ny sola ny zaka ny jihad ny famakina boky masina Qur'an ny fanampinao ny hafa ny rehetra rehetra dia anao avokoa zany fa ny fifehezana izy ireny dia ani Allah subhanahu wa ta'ala satria nahoana fa innahu li wa ana ajibi io dia ani Allah subhanahu wa ta'ala ary izy no mitsangana hamaly soa anireo olona izay mpifehivava mandritra an'izany volana Ramadan izany wasiyamu junna ary ny fifehezana hoy mpaminany sallallahu alaihi wasallam dia fiaro amin'ny fiainana andavanandro fiaro amin'ireo karazana tezerana fiaro amin'ny zavatra ratsy rehetra sy ny zavatra mety ho vetaveta mandalo amin'ny fiainany mpino islamo anankiray fa idha kana yawmu sawm ahadakum fala yarfus wala yaskhab ka rehefa eo am-pifehezana ny mpino islamo iray aminareo dia aoka izy tsy hamoaka teny ratsy aoka izy tsy adiady amin'ny olona aoka izy tsy hanompanompa olona aoka izy tsy hanao zavatra zay mety mahatezitra ny namany anankiray fa insabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni sa'im karaha vao misy ray amin'ireo olona tsy manjary zany tonga tadivanina aminy mila ady aminy mila korontana aminy dia inona valitelo zay tokony ataon'izany olona zany dia tokony miteny izy hoe inni sa'imun zao dia mifehy ka voarara amiko ny miady aminao ary tsy fomba ny mpino islamo mpanatanteraka an'izany fifehezana zany ny mila vanina sy miady na ihany koa manakorontana ny fiainany hafa ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi muhammadun biyadi ny fantako mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny tompo Allah le mitazona ny fofinainany eo ampelantanany la khalufu fami as-sa'im atyaba inda Allahi min rihil misk teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ilay fofona somary hafahafa somary manelingelina mivoaka amin'ny vava mpifehivava indrindra amin'ny tapany hariva amin'ny volana Ramadan iny dia manitra sy tsara eo anatrehany Allah mihoatra ny fofony ranomanitra antsoina hoe misk ny ranomanitra misk dia ranomanitra ny mpino islam ao anatin'izany paradisa izany ka ilay fofona hafahafa mpanelingelina antsika iny dia tsara mihoatra n'ilay fofony ranomanitra ao amin'izany paradisa zany araka ny volazan'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam walisa'im farhatan yafrahuma ary ny mpifehivava dia manana fifaliana anankiroa rehefa izy mifehivava voalohany rehefa izy eo am-pamahana eo am-pisakafoanana amin'ny hariva na am-pamahana ny fifehezana dia faly izy satria hisakafo misy ihany koa ireo manampahaizana miteny rehefa tapitra amin'ny volana Ramadan ka hiverina hisakafo indray izy amin'ny fiainany iray manontolo dia faly izy amin'izay fotoana zay le fifaliana voalohany ary teneny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny fifaliana faharoa wa idha laqiya rabbahu fariha bisawmihi rehefa izy iona amin'ny tompony tompo Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny andro farany dia faly izy satria andray valy kasasarana andray valy soa amin'ilay fifehezana zay nataony tety ambony tany ka faly ravoravo izy amin'izay fotoana zay miona amin'ny tompony Allah subhanahu wa ta'ala amarantsika azy dia teny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam miteny mana inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ao anatin'ny paradisa izany amin'ireo varavarany valo reo dia misy varavara anankiray amin'izy ireo antsoina hoe ar-rayyan yuqalu yawm al-qiyamah amin'ny andro farany rehefa tonga dia alefa ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala ireo anjelo iantsoantso mafy manao hoe aina as-sa'imun aiza ireo mpifehivava aiza ireo nitazona ny tenany manoloana ny filambatany nandritra ny volana Ramadan ka namaly izany didiny Allah subhanahu wa ta'ala ka nifehy somatsara izy ireo teny ambony tany aiza izy ireo rehefa miditra avokoa ireo mpifehivava idha dakala akhiruhum rehefa farany amin'ireo mpifehivava miditra amin'izany varavara zany ughliqa dhalika albab dia akatony tompo Allah subhanahu wa ta'ala izany varavarany volana varavarany ar-rayyan izany ao amin'izany paradisa izany zay ngamba no
ampahany amin'ireo valisoa sy amin'ireo tombotsoa entiny zany volana Ramadan zany raha lasa nabavy anatin'ny fiangonana Islam. Ka aoka atsika eo am-panatanterahana zany feheza zany hitazona ny tenantsika. Tsy ny vava ihany no mifehy fa ny zavatra rehetra eny aminao dia mifehy. Ny masonao mifehy tsy hijery zavatra voarara. Ny sofinao mifehy tsy hiaino ireo fosafosa sy ny tatidresaka. Ny vavanao mifehy tsy misakafo no sady tsy mandainga ary ihany koa tsy mitondra ireo resaka izay voarara ny fiangonana Islam. Ny tananao mifehy tsy mangalatra, ny tongotrao mifehy tsy mandeha amin'ireny toerana voarara ary ny vatanao ray manontolo mifehy zany dia ahazoanao valisoa eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala ary mangataka amin'ny Allah tsika rehetra mba ho isan'ireo vahoaka ny paradisa amin'ny alalan'ny fihezana izay ataontsika. Zay angamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isaorako nanaraka an'izany hatrany am-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.